Tokolasy tokovavy dia faly miaraba ny isa tokantrano ny fandarana dinika amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana septambra 2024 ity izay andraisana vahiny fiara idinidinika antsika izay mikasika ny raharaham-pirenena arak'izay efa hitantsika moa zany amin'ny famantarana amin'ny tambazotra sosialy dia ny colonel Ramiljon Luc André izay manam-boninahitra mazava ho azy nivon'ny tafika malagasy sady ben'ny tanàna ery amin'ny commune ambanivohitra Mananjara. Aiza le Mananjara mety manontany dia tsy lavitra ny commune Mahitsy zany amin'iny laharam-pirenena faha-efatriny no misy an'izany commune Mananjara izany. Nanasa azy isika satria tena misy adevitra mila resahina eto mikasika indrindra ny fitakiana izay mihodina mandeha manerana Madagasikara niainga tamin'ny resaka jiro sy rano mitohy amina fitakiana fametraha-pialany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manomboka eo amin'ny filohan'ny repoblika izany ary dia mihitatra le izy satria misy ny voasambotra nisy ny maty ary dia eo ihany koa ny fampiasa-kery sy ny izay mety hoe fomba toetoetra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'izany fitandrona ny filaminana izany. Manodidina izany rehetrarehetra izany sy ny laharam-pirenena amin'ny ankapobeny no horesahan'ny fandarantsika etontsika miarabanao Andriamatoa ben'ny tanàna fa tonga ngamba de hoe colonel Luc Ramiljon miarabanao. Mirabantsika mpihaino mpanaraka ny eto amin'ny MPS de miarabanao koa Andriamatoa Faniry ary misaotra anareo ny antso de tonga amin'ny vahiny eto zany androany mikasika ny raharaham-pirenena. Le raharaham-pirenena moa rahantsika malala fa de le jiro rano aloha no tena problème tena manahirana. Nay commune ambanivohitra moa zany de tena anisan'ny tena victime am'le jiro satria maro ny olona mampiasa jiro amin'ny fitadiavana andavanandro. Mpanao pneu, mpanao volo, mpivarotra sy ny sisa zany de tena satria manomboka maraina de ariva vao miverina de indraindray alina fotsiny mandeha fa maraina koa de efa iny de tsy hita de na ianao raha isarge telefôna tsy maintsy tena hoe mikajy tsara hoe rofiny ty sargena sao de aplat le batterie ka zay zavatra zay de tena manimba ny fiainana zay le hoe manakorotana ary tena voakorotana ny fiainan'ny olona le fitadiavana ary etsika natao taty Antananarivo moa zay nataon'ireo conseil municipal anankitelo de tena za manokana de tena nakasitraka hoe mijoro mampiseho hevitra maneho hevitra ampilaminana fa teo ny nahagaga teo sady de efa nisy ny fisamborana avy amin'izay tsika rehefa ben'ny tanàna fa netilina zao mpanaraka atsika amin'izao fotoana zao fa iza moa zany i colonel Ramiljon Luc André zay ben'ny tanàna ny commune tsy lavitra Mahitsy hoe tsara ihany angamba satria tena resaka tsika iza moa zany amin'ny ankapobeny. Iza moa za moa zany de miaramila zany hiditra tany CMP tany ako tamin'ny taona 7 nianatra tao amin'ny Saint Michel de efa ny Mahitsy zany moa zany tena mariny olona vao Mahitsy de aveo nianatra tao mbola nandalo kely tany Rivomamo de aveo nianatra tao Saint Michel de tao zay nanao faninanana de lasa CMP de tsy miverina tsony civil raha tsy efa retraity ary tsika nandalo école rehetrarehetra nisy teto Madagasikara hatrany an-dafy zany efa nilalovana ary tafika tanetsika fa tsy Andranomasina na Zandaro haitsika tsara zany ny mitondra olona na mpianatra na ampianarina koa ny tena ary gaga amin'izao fotoana izao satria ahoana ary zany zava-misy zany efa anisan'ny teny ihany raha tsikaritrareo tamin'ny renetsika fotsy reny de napita ihany hoe sao de mba tsy mety zao ataonareo zao ry mpitandro amin'ny filaminana satria tena mivoana le olona zany maintien de l'ordre ny tetapina zany hoe le olona sy mifanana ny tokony arovana ny endry zareo zany tonga de tena hoe matahotra aleo tsoriko le fomba fahitako azy manakorotana zany zay foana ny terme ampiasainy zareo mbola tsy misy ninina de misy manakorotana de mibaika midina zany ny fahalalako azy manakorotana reo fa karapao
de izay le mikarapaka zay mihitsy zany zany fomba fiteny zany tonga de mamelo ry zalahy ary jereo fa tena dispositif ana tena tsy haiko hoe inona ny fandraisana an'le olona ohatrany hoe dalo anafika ave sa nefa hiditra ao Ambohijatovo de ohatrohatran'izay le izy a zay ny zava-misy a fa amiko reny zavatra reny zany a tsy ara-dalàna reny raha ny tokony ho izy zany de makasitraka ko an'le ataon'le any fianaratsoa am'izao ary zay moa zany a mba apitapitaiko any am'zy fa somary anina kely izy teo nisy tension kely teo fa tena ampiandohana aloha zany a de nakasisy ny mpitandro ny filaminana rehefa nidina le tanora fa colonel miady hevitra zany de hoe tsy azo atao no maneho hevitra satria tsy nahazo alalana rehefa ohatra ny ahoana moa zany amina lafiny zavatra ohatran'izao satria mino aho fa nanana traikefa expérience teo amin'ny fitandrona ny filaminana tamin'ny asanao ianao raha ohatra ka tena hoe colonel ianao zany a dia marobe re dingana samihafa raha nanomboka tany 7 tany ianao tao anatin'izany a tafika malagasy zany tsy afaka tena maneho hevitra voampina tanteraka le toerana le hoe Ambohijatovo inona mety ho riska re colonel ka tena tsy amme zany fanjakana andrarany préfecture ary tena ametrahany mpitandro ny filaminana ny emo izy tamin'ny voalohany a fa efa OMC zany a de tonga hatrany am'le asa FDS sa inona ary tonga hatrany amin'io teo le maintien de l'ordre fa zao zany a ROP rétablissement de l'ordre public mba tsara ihany mba mahafantatra am'zany colonel le titre zany tena le atao hoe titre le izy ohatrany hoe misy film avy zoevandry fa ny tena marina raha ny lalàna lalam-pandroena na lalàna iraisam-pirenena na lalàna velona na hoe nampianarina de maintien de l'ordre zany a dia miaro andreo izay maneho hevitra mpilaminana efa nanomboka tany hoa iny nefa am'izao fitondrany zao izy io niova fa ny raha tsika nahita nge tam'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Floratsiraka tsika rezepy tam'izany ary tsika ny ambona ny avy loha ary tonga hatrany ny olona milahatra tsy de nisy hoe fanakasakara fa tonga fa rehefa tonga teo am'le zone rouge zay vo nisy an'le hoe naparitaka any vo mandeha ny grenade sy ny rehetrarehetra jereo koa ny tantara manaraka hoe taiza tamy 2002 tsy ombotsony Ambohijatovo tam'izany tsy omby le olona efa feno le olona de nidina rakeo analakely izy de tsy voatana tsony 2002 sa 2009 2002 mbola hitako tsara mihitsy tsy ombotsony Ambohijatovo de nanjary nidina tary tamin'iny resaka fifidianana moa de 2009 koa toy izany rehefa be da be le olona zany de miaro fotsiny ny ataondrareo tsisy namakitrano tsisy zavatra korotam-bolona be ohatra zao fa ny lamina de eo am'izay zany le mpanao politika miresaka ary zareo kina va olana mitsangana daholo ny ray aman-dreny rehetra de mahita solution zany de mitoy ihany ny tantara fa ny tamintamy ty zany a ohatra ny tahotra ny lehibe indrindra asana le izy aloha tsorona moa zany satria fahitako azy tonga teo fa nahazo ny fahefana zany misy zatra tsy ny lamina reny le etsika fotsy reny hoe vazaha io zany ve moa de ho ampianarina ny olona afaka mandinika fa de miteny lalam-pandroena na ny lalàna zetra momba ny hoe ahoana ny olona anankiray raha mahazo pirenena vazaha sy ny sisa izy tsy tokony izy ho tafalatsaka fa efa amiko manokana corruption avy lenta be io sahako miteny an'izany raha fahalalako ny hoe tsy tokony ny latsaka izy de io zany mampatahotra any zareo rehetra zay mamihana azy eo mamihana ina dika zay hoe mamihana azy tsy te hiala amin'ny seza misy miaro be de tena tsy te hiala am'le seza mihitsy sa ny fanjakana ray manontolo fanjakana ray manontolo tena ray mahary ny problème am'izao tsisy volo reo mamera aho ny tenenako fa tsisy volo reo fa vola tokony 30 millions amenan'ny commune ary mbola napahandry zareo inona moa le 30 millions les subventions nangalanitra zareo de 23 millions sisa zany tonga ao de ny tena moa zany manontany de nanantona mihitsy nantontom-baravarana hoe fa ahoana ty de hoe amena ny jirama zany ny valiny zany zava-nisy zany am'izao zany moa zany akoatran'le fa irahantsika maheno iny
hatramin'ny etratrano rehetra zany de aterina raha Tananarivo ngamba mety tsy aninona satria nareo akaiky fa le zay ary ambanivohitra arivo eny ho any Ambohidratrimo manatitra etana 3,000 zany hoe tsy versé eo amin'ny coton commune ntsony fa de ary amin'ny zareo de lazay fa mbola ho averiny io nefa ireny ve lasa mivonakely ty am'le commune tsika ireny ve azo lazaina hoe mampiaina ny commune le IFPP sy ny mampiaina ny commune satria any nge tsisy ninoniny ny commune de isorana manokana misy ry zareo mpiara-mombona antoka reto le bailleur le ONG reny zany manampy betsaka ny commune fahitako azy satria eo amin'ny mbolana 7 volana zao teo azao teo de ry zareo mahavita zavatra be da be ny zavatra ataony mampianatra ary na mandeha ara ny hoe atsona ny mera hofanina de rehefa tena jerena lizy ohatran'le tsy volam-panjakana fa ho volan'ny bailleur mety hoe misy titre be da be any misy karazana mpanampy ina moa filazantsika an'le mpanampy reny sponsor reny ka nytiako aviana le fanjakana mihitsy ny ohatrany tena tsisy vola izy de manao zay say patanko nefa n'izy nefa ny hoe fampandroany fotony no atao nefa na izy ny fotony moa tsy any amin'ny commune any amin'ny commune zany tsisy ninina ny lalana any aminay potike fifilohany aminay mirodany ny tetezana tena mampalahelo ary ianao zany raha tsy ampin'le alefa aloha zany ny demande aiza zany FDL zany iza koa ny tokony atonina sy ny sisa fa atreo aloha zany ho avy any fahavaratra de tsy maintsy miesaka ny tena hoe mila amboarina iresaka ihany le commune mananjary rehefa vesy ny fitantanana commune fa ny tena mahaliana zany colonel de le tontolo ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao sy ny fitandrona ny filaminana efa napetraky teo ihany le fanontaniana ve tena tirena misy tsy avela mihitsy anao hevitra eo Ambojatovo ny ainga tamin'ny délestage le izy zao tonga am'le fametraam-pialany no filohan'ny republika ary sahira tonga hatramina resaka fandrobana zay anitranga ny alin'ny alakamisy iny zany toy ny zoma mbola nisy an'le fandrobana ho an'ny colonel Luc tsy voava mihitsy ny délestage nefa fitondram-panjakana zany de miteny le filohan'ny republika hoe ka izay kosa nge fa manao fotodrafitrasa samy hafa sy fa manintona zany mihetsika mivoaka malagasy mandena Madagasikara am'izao fotoana zao normal be satria le fitonana koa zany ohatrany be fihetsiketsehana be nefa le fiainana andavanandro zany any amin'ny tsizy zay le ohatran'le fitenin'ny olona le hoe fitenin'ny olona mihitsy hoe any am'le tsy le marary mivonto mosa any amin'ny tsy mivoto manaintaina zay ny zava-misy io satria le jiro rano zany ny tena zavatra tena ilaina filana fototra io ary zay rehetra le zany de minainaina tena minainaina ka normal be faharoa manaraka an'izany le niteneniko teo le fanjakana tsy manam-bola de tereny andoha vola daholo de poretiny daholo zay azo poretiny akany vola zay ny zava-misy io ary na ny mpamatsy vola raha tohatra ny hitako bon nareo ngamba mahafantatra kokoa noho za hoe aiza ho aiza daholo ny mpamatsy vola malagasy le olona mba te investir aty plus an'io le io le fandrobahana io ty iza koa no avy aty iza ny ampiasa vola aty raha ohatra an'io fandehany solution zany le mpitandro filaminana zany tokony mandinika tsara hoe allo ho hita an'le mpitondra fahazalaingany izy inona marina manao reto vahoaka reto inona marary azy fa raha ohatra ka avela nge io tsy raha zay le teniko hoe raha manomboka any talata maty ary ka mandrapatonga any ampita tafika na hoe hatrany Tanjombato le olona milahatra de mamoaka ny fony eny tsisy zavatra mikasy fa zay ny ambena mpitandro filaminana zay ny zava-dehibe mba hitany zany hoe olona maro be fa be da be mandainga manko de tianao ny olona mety izy moa tsy ty fa ny akamaroany zany mahita hoe tsy mandeha le fiainana de midina andalambe izy de allo izy teny mivadika rope le izy na rétablissement de l'ordre le maintien de l'ordre sa le mpitandro filaminana koa lasainy zala hoe tena force de désordre misy miteny azany
ka nareo zalahy jereo a bon jereo fa misy olo-patatrao ve mitatana am'izao fotoana zao zandroko daholo reo zay bon za zany ao anatin'ny voakany akademie miaramila a ary za omby manga zany hoe tao amin'ny 16e promotion zay a de anisan'ny taizandreo zandreo zay nampianatra zay a ary za koa nandeha tamin'ny école tatria fitanana koa zany nisy maromaro amindry zareo reo mihitsy no encadrement zay de mba napita zay azo nampitainy kanefa manaraka n'le zavatra nampitainareo ve tonga de mahitsy a le fomba fandrindrana sy fitantanana filaminana sa misy baiko nde ataokeo politika hivelan'le tena fahaiza manao an'le mpitandro filaminana le zava-misy tsara be zany fanontanianao zany fa zao io ny zava-misy io a fahitako an'io a fatany tokony ataony a fa tsy haiko inona matery andrareo rehetrarehetra reo a anaonao foana ohatran'io gasy samy gasy fe ty famono raha ianao araha zao ny amplace na omena hoe tsy fatako zay azonao de ianao ve de asa hoe ty zavatra ty ngeka raha apokako a ka ahitsoko am'le olo ry a de andratra fa zany nge ny ataonjareo le hitako farany teo zao am Facebook tena makaliny de mira mihitsy izy de tena vizeny a inona le fitaovam-piadiana ka alahako mihitsy ny fahitako an'iny hitako misy miteny zany hoe tsy balarel fa kaotso ve sa inona na kaotso n'inona raha vao mandratra olona de efa tsy tokony atao nenja tsy hitao koa azy anakanana an'le olona zany ke tsy pour an'le hoe manakana mihitsy fa ny tokony ataondro zareo a de guidena le olona de encadrena de mitabatabanareo aloha avoa izy ao anatin'ny fonareo ndao zay fa taritina mihitsy tiako le geste hitako hoe atamin'ny fianaratsoa ve ty ty mitovitovy hevitra amiko a raha reto vahoaky reto a misy alahelony a de aloha izy a hoentina fôtiny izy moa zany a tsy manana kianjanam-bojatovy ny foanany zareo io nge ny tena problème le hoe kianjan'ny démocratie kianjan'ny démocratie nefa tsika tany anao anaraka an'le atao hoe démocratie de tsy inona ary zany izy raha tsy menao tena kianja mahamasina tsy foy nomenanao efa lasany hoe bary azy ao tsy omeny anao io 13 mai manahirana 13 mai manahirana nefa ny 13 mai a raha ohatra nge atao ao izy tsy hitako mihitsy zay olana tsy hitako zay olana fa eo zany a eo zany ohatrany hoe kianja ifandrefesa amin'ny mpanao politika rehefa mafana ny toetra raha ohatrandrenyle tam'le etsika fotsy reny a raha nakataka ny 13 mai ry zareo a de tena zay le natoko hoe anerotany amin'ny voalohany ry zareo zatra efa mieritreritra hoe manakorotana nareo fa tsy hoe démocratie ny tany a de alaonao hevitra zay manao hevitra any ane le izy any mihitsy le fatahorana an'le seza de tsy avela tapenana mihitsy zany tsoreny zao tontolo zao a tsisy afantatra tsy hitatra ny any ivelany efa maraka ihany nisy faneho-kevitra maro be a masika mihitsy ala faneho-kevitra tamin'ny frantsa momba ny filohan'ny repoblika tany Allemagne tany Suisse tany Inde tany Canada tany New York maro be re toerana tany lareny ao a misy faneho-kevitra maro be mihitsy ny tamty tamty ye fa everenako le resaka fitandrona ny filaminana ianao moa zany ao anatin'le izy de mety malala fa tena voateniteny betsaka zany de teo anivony gendarmerie pirenena colonel Luc hoan'ny fomba fandrindrana ny filaminana diso fanantena anjara andraikitra lehibe an'ireo satria telo to tamin'ny mandrafitra azy a ny zandary a ny tafika ny polisy pirenena fa maninona no tena ohatrany hoe aviavy be etreketraka hono ny hafa gendarmerie pirenena zara de gaga mihitsy za zany tena mahita an'zareo reo mianatra reo a manao stage reo a ary reo zany agent police judiciaire reo na officier de police judiciaire zany hoe resaka lalàna reo mahay fa gaga be a sur terrain zareo tena manaonao foana be tafatsofoka hatrany amin'ny hôpitaly manatoraka grenady ary amin'ny mpianatra ary mahita kisy kely sy ny sisa sy ny sisa reny ve fa ianarana manokana ve ny fomba fitorahana grenady fa fantatra hoe sommation samihafa mialohany misy lalàna daholo io fa gaga misy efa mandeha ho azy fotsiny ianao zany mety mahita misy débordement tsy ohatrany tsy mety moa zany fa hoe misy fandikan-dalàna kely ihany na hoe mety misy foara pefy amin'ny fitandrona an'le filaminana tsy anytsony ny afahitako azy fa tena hoe niova avy ny zavatra ny anarany zalahy reto satria raha ny zavatra ny anarana aloha zany sy ny fantatro a zay le nataoko hoe
raha ohatra ka ropa de zoandreo mihitsy midarodaroka sy mitifitra sy ny mandefa lacrymogène ka tsy efa hoe ropa ve no ampiasaina ka le izy ange le olona mangataka le schéma zany tokony jereny koa e ny ropa inge après n'le bon misy an'iny le vakitrano reny zay any mila ropa satria mikorotana le désordre zany a de rétablissement de l'ordre public ny dikany Europe ary ny maoty hoe maintien de l'ordre amin'ny teny gasy izy zany maintien de l'ordre de natsona hoe fierovana ny vahoaka sy ny fananany zay zany maintenir zany arovana fa le izy am'izao tsy haiko hoe inona ary zany zavatra am'sio zany efa ropa sady ve sa mbola aiza hatram'izay hitako le tamin'ity fitondrany ity zany a zay zava-misy a ka ialako tsiny aloha hoe fanontaniana tsy voavaliko tsara fa le nianaran-drala taty arina tsy haiko raha za koa fe zany nefa defazy ka satria kory zareo koa tao misy mahita amin'ny teny anaharian'izay ihany a manko ndray andray hoe maninona hoe démocratie maintien de l'ordre démocratique sa inona moa gestion de foule angamba n'importe quoi fahitako azy fa tsotra be le izy e ianao avy amin'ny vahoaka iverina amin'ny vahoaka ny nametraka an'iny teo a ka raha misy vahoaka maromaro mangataka lalana na tsy mahazo ary izy avelao iteny de arova izy a satria zay ny asanao zay le hoantandraza misy voatifitra zany a de misy ihany koa ny tratran'le grenade lacrymogène izy manko faritra maro be zany maro tsara zao nisy tany Antsiranana zao de misy maty mihitsiny de nafapana be tany Antsiranana nisy voasambotra tany Toliara teto Antananarivo moa zany voasambotra maro be mihitsy ary io maraina io a de solombavam-bahoaka Madagasikara vao fito teny amin'ny district an'Arivo Mamba Jery Antoine no nisamboriny mpitandro ny filaminana de naratra mihitsy moa zany ny tanana ny fisamborana ianao ve mahita hoe tena hampilamin-javatra zany ao anatin'ilay hoe rétablissement de l'ordre public sa vao mainka hanahira indrindra ihany koa moa zany nahita le hoe fahafatesana zay sisa zay indrindra nge le izy e le izy ao tsy mety le ataondry zareo reo e amiko zany a za miaramila colonel nianatra nandalo lalana be da be indrindraindrindra resaka hoe maintien de l'ordre zany resaka défensif zany nataotsika zany a hoe miazona toerana fa le izy zany ohatrany tsy haiko le za aloha tsy de tena maharaka tsara ny anaran'ny gendarme fa mifantako hoe mahay lalàna reo zay no mahatonga iteniteny aloha ohatry zareo reo a tena donc ianao zany mahita hoe ara-dalàna le fetsika ve zay mahagaga mihitsy hoe ara-dalàna zany ve de misy nge logika e nareo zao mahafantatra hoe olo-mpanao gazety ve tsy ahafantatra hoe ny député ve de tokony samborana nefa de tonga de akitsy rano be zao tonga de ry anaty olo le ry tsy haiko hoe le député ve naninona sa inona de tonga de priktak tonga de ary anaty ary amvozona akanjo sy ny rehetrarehetra atositosika tsisy fanajana reny nefa nefa solombavam-bahoaka tokony ajaina ihany raha misy zavatra ohatry reny a de tena tonga de ny mason'olo le zay nge le izy ohatrany le zava misy am'izao fotoana zao zany a mieritreritra zareo fa misy manakorotana tsisy manakorotana olona maneho hevitra zao fa manakorotana de le mamaky trano le manapaka jiro zany zao manakorotana tsirairay amitsika mahatonga atsika tonga maneho hevitra miteny ampilaminana hoe mikorotana araka amin'ny fiainanay a ina moa tena tiandreo zany korotana amin'ny fiainanay a fa nareo raha tsy zakanareo amin'ny fitondrana melanareo aloha nareo soloana fa tena tsy mety mihitsy ty zavatra ataonareo ty satria raha ho tany saina io daholo zany ny lalana podika ny karama tsy miakatra ny ranso-jiro fototra tsy misy ny nefa nyresakareo be ta be ohatrany de tena hoe mety tonga de mandroso Madagasikara raha le rangaty ialana tsiro moa fa zay efa tonga am'le hoe miala rajoelona diaka zay normal be nanomboka tany am'le délestage normal hoy ianao normal be mihitsy tena normal normal amin'ny fahitako an'izany satria tena sahirana le fiainana nahirana be eto Madagasikara ary tsika moa zany am'le zava-misy rehetrarehetra koa de hita hoe mampalahelo e eo zao ohatra anankiray tena hoe mahasorena raha ohatra ianao zany mba niezaka be zany de tena mba champion de matin ianao ohatra boule
de tamby koa misy olona lasa vice champion en foot de tonga de miteny le filoham-pirenena hoe izy ny teny an'ity fa tsy sa hoe anamboarana trano mena vola tsy rehetrrehetra zay le zava-nisy anamboarana vila zany rehetrarehetra zany nefa ny ary misy olona koa mba ohatran'izay de nahainao mijery ara de sao de mba tsy rariny kozy zany rangaha marina be da be ny zavatra azo resahana mikasika an'le hoe zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny tsy hitako mihitsy tsy hoe tena mandeha tsika moa zany koa miaraka amin'ny vahoaka ny ambanivohitra any de mahita mihitsy hoe tsy afaka ty le fitakiana ny fialan'ny filohan'ny repoblika ve vahaolana fijerinao azy raha za aloha de manoana za manokana za mera commune Mananjara za moa zany mera de efa mpanao politika zay ary za mahita hoe tokony andraisana fepetra ny olona mamitaka tokony mamitaka angizy velo rano lazay nefa 110 nefa ntsisa tsy vita nefa izy filoham-pirenena zany hoe mainka fotsiny izy zany akan'le toerana namitaka olona zany tokony hoe mandray fepetra hoe ao anaty jireo koa ny lalam-pandrenana ny tsy ajainy tsy voajany aiza le be mifokotany moa zany hatramin'izao lalàna velona zany fa tsy mbola nisy fividianany marina fa tsy nanao ny teo aloha fa enao milazo tonga hoe tena ijerineny fotony le be mifokotany mbola tsy misolo ao efa misy olona efa tena fa ela tokony efa soloina izy satria na izy aravizana ka mila olona vaovao le aiza le chef de région moa le anankiray le mbola tsy vita iny gouverneur izy am'izao fotoana gouverneur nga aiza nao anaty constitution tokony atsaina ny constitution zany rehetrarehetra zany zany mandeha amin'ny tsy izy daholo io farany teo ara moa misy mikoakoaka indray hoe manaovy anao 3e mandat ore olona inona ny olana zany raha minazy izy fa mambahoaka ka rehefa io zany hoe raha tsy mety satria lalam-pandrenana ny tokony ajaina de rehefa hoe zay no izy de zay zany de le solombavam-bahoaka moa zany nisy fotoana ny teny an'izay ohatra mitsatsainga kely le teninao hoe raha ty mbola tiany filoham-pirenena de azo vaina ny lalam-pandrenana ka na 5e mandat na 10e mandat malheureusement moa zany ohatra ny nanana problème tamin'ity tolona ity le solombavam-bahoaka fa tsy azoko tiana tokoa ve ny lalam-pandrenana tsy afaka hanohy ny asany tokoa ve le filohan'ny repoblika raha fahalalako nena moa zany tsy de tena nianatra loatra momba an'iny fa mahay mamaky teny de hatreo zany ny fahalalako hoe voasoratra ao mazava fa mandaha anankiroa ihany ianao de tsy haiko any ambadika iny ve misy hoe afaka mananina ny iza indray manao hoe adao ampitombony io zay ny tsy haiko fa ny zavatra mifanarahana zany de hoe roa ihany ny azo atao eo de zay hatreo na le ray iny arange tsy ara-dalàna iny ty le ray farany ty izy vazako zany ve mody vatoro anareo fantatrareo zany fantatsika zany ho atsika zy afaka mandinika fa tsy kanefa zany raha tsy filoham-pirenena ihany fa hoe misy mpanantanteraka ny gouvernement efa fitaona zay ny premier ministre filohan'ny repoblika Lamine Zaune misy andraikitra ny gouvernement ihany koa hoe zao tsy fahombiazana zao izy rehetra mitondroko de andraikiny daholo iko andraikiny zary mampimeara hoe de tohatra ny tsy hita mihitsy le gouvernement fa le nga filoha foana ny tetsiro mitondra nyty zavatra rehetrarehetra ty zay ny zava-misy fa tsy hitako hoe iza fa de ina moa zany ny tena vita tsy hitako nge zay tena mba mandeha téléphérique efa misy linina mandeha ihany linina orange ihany fonanao aloha am'le téléphérique satria raha iny téléphérique iny zao ny eritreretiko hoe raha mba indray andro any mba misy filoha endry raha 150 millions d'euros moa izy raha mba mahazo 1 million d'euros amin'iny ny commune zaraina amin'ny commune 166 safiry zay teo moa sa 180 firy sady commune maro be ka 1000 no any raha 1000 district no fa zarao iny de mba aloha zay mba ameo na afaka midram-bola any nareo de ty tatano ty de ataovy zay mampandroso an'io inona programme nareo fa tena mba hitanay zany mba hoe zao ny tena mampatitaviny olona marina nge le hoe ny ty ambanivohitra nge rano ny tena problème raha ny ty ampovoantany aloha ny fantako ny rano de tsika koa zany am'le tontolo iainana sy ny rehetrarehetra iny fa hoe barazy ny olona zany manao le miala amin'ny vary de na izy manao voly avitra na izy manao briky
ary zay ny tena fiainany. Akoatran'izay zany izy le miopiopi kely io zany mandeha de mampianajanaka sy ny sisa de io fa menomenao. Fa rehefa vita ny lalana milamina ny tetezana mandeha mandeha io fa tsisy an'izany tonga any fa gaga fotsiny ianao téléphérique maketo sy maketo zany ve zany a de ianao io koa maharatsy an'le mianatra koa nge mahafantatra ianao hoe vola be zany ve de tsy hita kory zay fandehany de manao autoroute koa le fitondram-panjakana efa 8 kilomètre zao nitondrana reo filopenena samy tsy efa mba miezaka kosa ve tsy nanao aloha ndratsy tsy nanao ndratsy fa tsy hany mihitsy an'le marary avy marary ara ozy ianao raha te mandeha Tamatave zany ange ka enjany za zao tany 10 pointy tamin'ny vacances teo fa tena surtout Tamatave 10 pointy nefa zany de ville fitsangatsangana ny olona fa de mpivarotra piesy manan-karena amin'io fahitako azy sady bizina koa zany io sa ahoana fandeha nitovy am'le rano eto ihany maninona raha le tuyau tonga de vidina de amboarina tsara daholo fa tsy hoe mividy bobone be de mitondra camion de zany tsy solution mihitsy zany ka raha izay raha fijerinao azy zay zany ohatrany hoe matroka tsisy ninina le fanjakana tsisy atenena de osavy le filopenena metra-pialana ary ratsy metra-pialana izy makaizy tolom-bahoaka io ka io moa zany rapitso moa an'Andriamanitra ny rapitso volan-janahary io izy ny fitenenana gasy zay fa ny zavatra amseo zany de samy mandray lesona raha za zao ny amy toerany de tena manao analyse tsara hoe sao de mba fitahan'ny olona ihany ary aiza marina zany zavatra zany sa hoe le vahoaka lefa le mitrotra reto zany zao ahoana fa io raha hoe vitsy anisa zay fa zay mihitsy ny am'tahany zareo azy tsy avelany voaka le marina io nge nitapitapenana antsika le hoe mpanohatra hoe manakorotany zao de tonga de ropy no atao fa tsy maintien de l'ordre zay le natsidiko teny aloha ny zava-nisy na tam'ireny le tsika fotsiny reny tonga de ropy reny tonga de rétablissement de l'ordre satria zany mahita hoe voakorotana zay zava-misy de ataony mihitsy zany azy tsy ampiainganao fa ny anazy ny tereny miaraka am'reto le mpitandro filaminany reto misy tokoa ve mpitandro filaminana zay tena mpanohana fitondrana dikazay tsy mijery le io izy io ko inona koa no azavaiko am'zany tsy zay ve saritany colonel Luc tena zay saritako hoe reto ngamba voakarama tena hoe milisy amiko reo milisy non elako tsiny fa zay zavatra hitako ahoana gasy samby gasy ve de ovononao ataonao daroka be ohatra reny tena zany ene ka le am'le azony olona sary moa le izy maharatsy azy de normal be koa le olona raha mamaly hoe misy voatoraka ary zareo ohatra fa manino io raha lefa fotsiny hoa nany tsotra raha amin'ionjo amin'ny fotsiny io de arovo mifananana ka le olana zany raha alefa fotsiny an'izao fatatsika niterahina Antananarivo colonel Luc Ramilzone ka raha be olona be am'izay ka ianao raha moa teny 2002 2009 teo Ambohijatovo na 13 mai ongana zany le fanjakana ny fanjakana zany vahoaka ny tompony fa tsy anao fa indra aminao fa rehefa mivahoaka miteny hoe mijanony ianao de maneke de arao ny lalam-pandroenana sa hoe inona ny accord politique fa tsy hoe tonga de hoe engane tsy ohatra zany le ohatra ny Nepal reny ka ndorondoro anapotipotika tonga de akamonimony de zay vao tonga saina de ny zava-misy zany rehefa zavatra ohatra reny de misy solution de olona le napitrama fahefana fa mivahoaka ihany io ka rehefa mivahoaka rehetrarehetra amin'ny teny hoe non de non kosa angambe ny zavatra hitako zany zavatra am'sio Tananarivo de io le Tananarivo maty zany ny olona tsy mivoaka mpivarotra mihidy feno gendarme an-tanàna nefa tsy le olona akory no rehefa le reto le mpitandro filaminany reto zany be fihetsiketsehana de manjary hoe tsy azo ale tsy azo ale ary de tapaka daholo hatramin'ny fianarana de zay le zava-misy ka bon efa makano io raha ohatra ka hoe tsy hijanona mihitsy ireo vahoaka reo inona le hoe makano io tanàna maty foana io satria raha hoe hoavy mivahoaka milaza hoavy foana de hoavy koa mpitandro ny filaminana tsy amy azy alalana zay nge le izy rehefa tsy aminy alalana io no fa nitsotra indrindra amin'io de razary zareo de izy ary nareo dandao ary nareo aiza avy ny lalana tianareo de traceo eto
andao arynareo fa escortenay de am'izay fotoana zay ry zareo fa mahafantatra hoe reto daholo ny toerana tokony ambenana. Za gaga hoe mipokary a am'le andro alina tsisy niaro le izy fa de mibanaka ao izy ny fitenenana mibanaka zany Tananarivo any am'le toerana le tena le tokony stratezika anambenana, misy zavatra azo angalarina ao am'le quartier mamay a zany daholo zany tokony jerena hoe au cas où de aizavy ny tokony izavy ny maka izy makary mametsiny vena zany le tsy fandraisana mame fa tsy gratuit ny fa ny andray arahako fanazavana mihitsy hoe tsy mety aigny aloha zany le fandraisany an'le olona le hoe vahoaka tsy mety avy eo ndray le fananany koa tsy mety fa reny zany tokony efa nambena tokony fata ame aloha zany izy nge manana traikefa nianatra tokony efa fatany hoe raha ohatra ka de aizavy ny tokony ambenana ary niteny ary zareo hoe isy akandoro-trano isy an'izao tokony efa napetrapetra ny ananany eny zany misy élément akoatran'izay zany tokony efa tonga ohatrany hoe raha ohatra ka mivadika zao io a aizavy koa ny tokony ho ambenana miaramila zato sy arivo olona tsy lany eo fotsiny le énergie fa tsy maninona tsy tokony natao fa za aloha mametsiny za nge nianatra an'io koa fatako ny tokony atao ny fitsabajabana ndraindray ho an'ny mpanao politika de ndraindray hetriny hoe misy olona voatonontonona mpamehy baiko mandeha mandroba eto sy eroa tamin'ny andronao mino fa nano aimo eny ianao maintain de l'ordre ngamba misy fotoana tamin'ny fotoanandro sarotra betran'izao ve nijery azy tamin'izany fotoanandro zany sa le fomba fandraisana fanapahan-kevitra no tsy nampitovy le izy zany rehefa tena be da be mivahoaka za aloha zany tamin'ny andronay zany a tsy de nahita loatra hoe kasy ah aloha tsy rehefa efa za tsy de tena satria nisy fotoana nanomboka 2002 teo hafa ndray zany nisy azy satria efa tsy tany amin'ny commandement ntsony tsy tany fibakina fa ny toerana hafa nisy fa tam'le 2009 iny tam'ireny koa zao nisy kasy hitako avy any ivelany fotsiny fa za tsy tao anatiny de zay tsy maintsy fanehako resaka politika nge mahatonga an'izao rehetrarehetra zao fitantanana ina natao hoe politika de fitantanana fa tsy hoe politika de kofetsifetsy ka le fitantanana zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny vahoaka de mahay manetsika olona le mpitarika politika tsisy ifameza asa zany ary izy manao étude ary io sezy io ifandrombahany io samy mba te hitondran'io samy mba te hitondrany hoe zao mifanatsarana hoetiko tsy moa nanaovana mera zany satria zany en fait ohatra mila raha ihany hoe tena aloha ranga raisina tanana mihitsy ny ty tanàna kely tanàna le commune aloha mba raisina fa ohatrany tena tsy any mihitsy zany zavatra amseho eto zany de atao zany le izy de mitovitovy am'izay io mpanao politika rehetrarehetra io fa raha tena mpanao politika io jery ny tombontsoany firenena ny vahoaka zay ka misy vanim-potoana anankiray le mpitondra ohatrany mitsingilaila sa maka party loatra sa misy zavatra tsy de mahavory olona izy mety voavahanao le olana de eo zany le izy zay le problème fa raha ho tantaraintsika daholo moa hoe nanahoana nikata am'izao nanahoana takata am'izao aloha ndray ngamby iny amin'ny manaraka fa ny zava-misy fotsiny le mpitandro ny filaminana zany ohatrany tena lasa manao politika loatra ka mbola ho voarina ve zay manana sosikevitra narena ka ny zavatra rehetra nge lehibe ihany lehibe zay mitondra eo ihany fa rehefa miova iny de apetraka tsara fotsiny jeu de io miara miova daholy raha vao miova ny mpitsara miova ny mpitondra miova daholo ny rehetrarehetra ka mipetraka amin'ny torany ny constitution ve ovaina tsy haiko aloha fa ohatra miteny daholo hoe asorito mihitsy ranga le hoe filoham-pirenena chef suprême filoham-pirenena lehibe amin'ny mpitsara reo manko manipulable be reo raha vao izy anazy fahitako azy fa tokony aloha aleo tena daholy de mba afaka mba hoe zao de tsy de enao etsy de alefaso ny mpampandrosoana entinao fa zay miaro anao mahazovana manerana Madagasikara lay etsika de misy an'lay
de any ampitan-dranomasina akeo de misy an'le vondrona tanora akoatran'le mpanolotsaina ny tanàna tsy manaiky lembenana sy telo mianada baba Lily Clémence de nahazovana ankeo le tanora de zay ny sisa manahoana ianao nandalo fahatanyrano ianao manahoana fahitanao an'le hafanampony ny tanora sy ny gaga zao androany a misy olo-pirenena marobe amina karazana andraikitra sy toerana marobe anko nijoro androany normal mihitsy satria mieritreritra ny hoaviny daholo ange io ary mahita hoe ohatran'ny le fiteny koa moa zany le vocabulaire avoaka ohatrany hoe robaka ohatrany tataka be Madagasikara zany tena tsisy hoavy tsony fa raha ohatra ka hoe tuyau tokony mandeha tsara zany de misy vaky de miporisaka makany corruption mandeha marina daholo nge reny mariny reny inona le marina le fitakiana ve ny zava-misy eto Madagasikara mampitroatra satria hoay zary reo tanora reo de retsika ny asa tsy misy tsisy ohatrany tsisy hoaviny de mitsoka makany andafy hoany koa zany mbola manahira na fandrarana ve sa inona keo moa zany jiro ara tsy misy ko inona koa moa no antenainao raha mba hanao orinasa kely ianao na ohatra zany zao plus an'ity le fandripalemana tsy mandeha amy loha anzy ty ny orinasa anao vao natsanganao amina milliard nge mipodika ao zany zavatra zany tena mampalahelo daholo zany ary tsy amena tsiny izy ary mempokevitra amin-drareo ary miara mijoro an-drareo ary miara malahelo amin-drareo koa am'le fiainany satria koa za mananjanaka tiako izy mba ho tafita fa tsy ankondoha etsy roa zany rehefa tonga ny fotoana ary zay le izy ko zay nge le meny eny ary maraparantsika na izany aza andrimatobe ny tanàna betsaka ihany koa fitarana ny etsero fanotofana tany fanapara-pahefana samihafa mandeha any am'ireo commune samihafa reny zany ny etsika androany ny mponina Ambatolampy tsy mafotsy asana mahita an'le zava-misy amin'ny firenena de averenao aminay ny tany totofana manamorona ny lakarevo iny zany de misy tany amina hektara marobe tambary ny totofan'le fitoram-panjakana satria efa voatototra iny zao de ao de ozy ry zareo hoe tena miala ny gouverneur de ohatrany nantofanareo an'io alao ny tany amin'io zay natao zay zao no sarotra zay any amy commune Mananjara ave misy fanotofana tamin'ny papana beotrany zany ny any aminay raha ny fefoloha vaky lalana simba ohatry zany de raha mila misy tany hoe azo atototrany zany aloha de mety raisitay koa resana mihitsina fa mampalahelo reny normal zay le hoe normal daholy fa io zany rehefa tonga le fotoana zany ka misy déclic am'seo amin'ny firenena le enao le ohatran'ny manana hery be iny ka mipotra tamboko reto le tanora sy am'izao le zava-misy io tonga hatramin'ireny le mandorondoro tonga hatramin'izao rehetrarehetra miteny mihitsy ny olona fa tsy menatra tsony hoe mandoro sary misy an'izany ao de ny olona efa tena mikoakoaka mihitsy hoe miala de mipotra daholo de samy manana ny alahelo moa zany fa ny anazy moa zany le tany voatototra fa malahelo miaraka aminy koa tsika fa inona moa ny azo atao fa de engane ho toto tsara ny totosoa toto tsara ny tolona zay atao fa io koa manao tolona zany colonel Luc 100% zany hoe mety azo antoka ve mibe ny tanàna Mananjara hidina kantsa aloha tsy tenenina fa za manana stratégie koa ako fantako ny tokony ataoko fa za zany aloha mbola tsy samiteny raha tsy samanentana kanefa ny atsidiko ihany fa raha ohatra ka tena hoe vonona ny olona za mahita hoe tsotra kely io nisy ny gendarme sy mpitaritra filaminana nay vitsy fa raha ohatra ka hoe niaksa fa ny tsira be raisiko fotsiny eo avy eo Benjy de grand tana zany mandrapatonga eto Tananarivo barena mivoaka daholo ny olona eny Ampovoakarabe tapaka io mahitsy treny am-panotokana Tananarivo talata maty misy stratégie ve ianao zany sa hoe ino raha eritreritra ho any anahy raha zany zavatra zany mipotra hoaiza ny gendarme sy ny miaramila sy ny rehetra voasakana ave io ka zay le ataovy accord politique io de ny tsy mbola miagravy de aloha tonga de alamina satria le olona zany mitovy daholo tena voafitaka ngamba ny terme voafitaka zay nana tena voafitaka amin'ny fitondrana am'izao ko izany tsy mba voafitaka za aloha voafitaka
satria tsy zany lazaiko anao zany hoe raha miditra ataonao de tokony tia ndraisinao tonga ao anao tsy intsofa fa nalandry zalahy koa iny aha aza manao an'izany kosa e mba aloha andeha amin'ny ara-dalàna daholo de foronina daholo ndray ty rehetrarehetra ty zany moa tsy ho tantarainy eto daholo fa de imezana fotsiny hoe reto koa tena fa tsara amin'io a mampirisika mihitsiny a ny olona hoe hijoro a mijoro hatramin'ny farany mihitsy hoe tena tsy mety e rehefa tsy mety de tsy mety kosa e ianao ve fa hitanao marary zao de mbola hoe aloha de am'izao aritiko zao ihany fa za tsy mila fanafana fa de aloha fa tsy maintsy manohatra ianao kanefa tsy mitovy le hery colonel mitovy ihany io fa zany io mbola tsy tonga am'le izy nge manana ka le fitaovam-piadiana mazana be le fiara mifono vy sy ny sisa le bomba ka tarapolo sy boritra fa mbola misy zavatra bita be mbola eo le mpanao politika ny député rehetrarehetra afaka manao ampisemence ny rehetrarehetra nge tsy fantako a resaka politika nge oa le problème resaka politika fa tsy hoe rano vaky ny tio anjirama sa nisy poto tapaka de tsy vitany zareo tsony fa resaka politika fitantanana le izy nareo ambony eo mbola resaka matsaravina be raha ohatra raha mitohatra any amin'le izy avy mpamatsy vola sy ny miara-miasa amin'ny Madagasikara ka resaka politika zany a de aleo an'le mpanao politika aloha de za matoky andry zareo reo satria efa manomboka efa misy ohatrany efa hetsika any raha fahalalako enao ndray ve moa tsy alala de fa miezaka ihany le ty avelany a tsika zany le vahoaka zany a mila mijoro mampiseho hoe tsy ekehinay zao zava-miseho zao satria le tena fototra mihitsy a no le filana fototra zo fototra mihitsy zany a tsy voaja hoe ny rano sy jiro de aveo a raha mpiasa-mpanjakana ianao ny karama tsy miakatra de zany zavatra zany a mitarika zavatra le vidim-piainana miakatra foana de rariny sitsiny raha ohatra ka tokony mandray fehipetra hoe andao hijoro de eo ny ilana an'le mpanao politika ilana an'reto tanora reto fa tanora vao iny fois miakatra terrain nge de fa hoe manao politika izy zany fa tsy hoe zay tsy manao politika manao efa manao anao matoa anao mijoro hoe mikatsaka ny asoanao de politika zay amiko tompoko amarana am'izay aratsika colonel Luc Ramilzone sady be ny tanàna ny mananjara manoloana ny zava-misy amin'ny raharaham-pirenena nge tena raha enao zao am'izao zavatra mafana be zao no mpanolontsaina manoka amin'ny filohan'ny repoblika de tena inona ny tenenao am'le filoham-pirenena zany akoatrin'le hoe miela tsy hitako zay lazaina sady za tsy ho lasa mpanolontsaina zany ary aloha raha amina situation tena mafy be ohatr' zao raha ohatra izy ka inona ny azo anampiana azy de tsy hany ngamba fa hoe sokafo tsara amin'ny maso a de mieno tsara de makasaina mieritrereta zay ngamba fa ny azoko atoro azy a fa le izy nge tsy androany ihany ny fiainany mbola manan'izy mbola tanora mbola lavitra be lalany afaka tena mbola fa aloto tanany eo izy a fa misy maratra misy maty ohatraohatray nge le ratsy ka tsy fahafahambaraka veny hoe mametra-pialana na esorony olona misy fahendrena taminareo rezepy ny ambina amin'ny président Ratsiraka mafy be de mafy be le herim-bahoaka na de natanjaka ary ny président Ratsiraka tamina sao de fahafahambaraka ihany ka manahirana be kanefa risy tafaverina ihany rehefa aveo président Ratsiraka na isitako izy de ve izy de nilatsaka izy de landray izy ianao zany mieritreritra azon'le filoha am'izao fotoana atao sema zay ve izy koa moa le vavaza ohatra manahirana le raharaha tsy hitako tsara le izy ahoana tsy ny rapitso tsy fantatsika fa tsika sy ianao moa zany zao miresaka de mandefa eritreritra zany satria eritreritra koa ny fiainana sady izy koa vazaha sao de hoe tsika mihitsy no lasa zana tamin'ny frantsay vaovao ndray za ahoana mety toyany ka le toyany zany tsy fantatro fa tsika aloha zany miteny hevitritsika hoe zao fahitana azy a fa nytaninao hoe raha ianao ny lasa mpanolontsaina de zay ny any lazaiko hoe asaiko mandinika tsara izy a ny tena marina de io hoe avy aloha reo anao ny fihetsiketsehany a de jereo de ndana jereo daholo am'izay koa ny données rehetrarehetra fa ohatrany hoe banque mondiale ny lazainao diso fa avoay le anao de jereo hoe ndana makany ambanivohitra jereo
Jereo. Toatra nefa niaiky kely ihany izy tamin'ny omaly alahady rehefa tetsy anosy be eny ary fa de ovaina am'izay zany fomba hitantanana filmy tsy efa zava-dehibe kosa ve zany tsara zany fa efa ta eny de vita eo tsy hitako zay lazaina am'ireny aloha fa de le olo lefa leo satria efa ho lava ohatran'ny afina dongony isan'andro zany eo ampiretinao de mitaitaina foana ny olona de lefa rano tsy taitra tsony olona fa ty ohatra be resaka fotsiny ka le velo rano efa ho firin-jato aiza satria aloha de tsy hita fa de zavatra tampoka ary indray hoe autoroute-na 8 kilometra ny tokananao téléphérique tsy tao anatin'ny fanarahana tam'le ana ny lasampotra kianjam-baria zany zavatra laza lycée anao zavatra tsy le neritreretina daholo fa 400 mégawatt électrique bus électrique zany atao hoe fandrosoana fa le 400 mégawatt teny ilain'ny olona tsy hita zany ohatra de diso indray miteny hoe dame ny teny ilaina fa inona dame vocabulaire vaovao ve zany zava-misy daholo zany miainana zany ary mahavariana le izy fa ialako tsiny ny teniko rehetrarehetra aloha sao de misy miheny hoe mandratra zay zany fahitako azy de fa ialako tsiny teny zao fa zay fahitako azy anazay de ialako tsiny fa ny ahy zany tena mandinika fiarahamonitsika ary anisany mitondra vahoaka de zay fahitako eny ary farany ary inona mba afatra omenao amin'ny vahoaka malagasy satria etsy bahoaka izy ty Toliara Fianaratso Atsirabe manakara koa ny etsika teo de Mahajanga Tomasina Mandry Tsara Antsiranana maromaro ny efa milaza fahetsika zany am'izao fotoana zao Antsohiky koa ohatran'ny asa mba tolo-kevitra ao ny vahoaka malagasy anatin'izao tolona zao ihany koa misaotra ny Andriamatoa Fanirima amin'ny fitenenana ho an'ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy vahoaka endry fa rehefa taitra izy mahana hirana ka ny korontana zany any tena mba tsy tiako hoe le manimba zavatra fa tsika aloha aseho antsika mihitsy hoe zao marina ao am-potsika eo zao marina voadinikintsika de tenenitsika le izy manentana atsika mihitsy anao an'izay le hoe fijerena am'saina sy fotsy miangatra zay fa io zavatra io zany iankina ny ataontsika androany no tompon-drapitso zay le izy hoe ny asanao androany ny miantoka andrapitsinao ka zay fanapahan-kevitra raisitsika tokony toizitsika hatrany farany ary ijoroana ary jereo manodidina anao zay koa misy manko tsy mijery manodidina azy fa de izy rery ihany nitany fa rehefa hitatsika manodidina atsika fa ohatra misy marina ny Antananarivo ohatra misy marina ny Fianaratsoa raha miara mitsangana daholo de zay zava-dehibe eny ary de misaotra ny colonel Ramily John Luc André tsika zay aben'ny tanàna commune ambanivohitra Mananjara vahiny teto amin'ny fandarantsika niarany dinidinika tamin'ny ty alindalina ty zany mba iresadresana ny zava-misy satria izy moa zany manamboninahitra teo anivon'ny tafika malagasy de mba nafinaritra ihany naka ny hevo manoloana ny fitandrona ny filaminana am'izao fotoana zao sy ny fampandroana ny commune de farany mbola manantena venao fa handroso gasikara mandroso tena 100 isan-jato koa iny aloha na apiko mihitsy ny 200 isan-jato fa mandroso tsika nge manana raha masiny na de tourisme fotsiny ara no concentrena nandaotsika no tourisme de reto olona tsika mbola vitsy vo 30 millions efa superficie ngeza be tsika ny angarana mihitsy fa eo am'le fitantanana tsika miampy an'le vatosoa ny rian-drano misy tsika tsika misy rehetrarehetra tena milamina fa zany eo am'le fitantanana ho aty tsy nety misy tsy nety efa naiky anety ihany fa tonga am'le zay mbola izy de ny tsirairay zany mandinika mihitsy hoe tsara aloha tsika voatra an'io de vo zany io mba mianjera de mahay miarina satria fahitatsika zao tena fesona mihitsy satria tsika agnaiko fara indrindra amin'ny eto ambonin'ny tany mantra isa mantra indrindra tsika farany koa amin'ny rehetrarehetra tsika zany ohatran'ny arak'le barème malefan'ny nareo mpanao gazety namanareo any an-dafy reny Madagasikara zany ohatran'ny guidany partout
gidany atsy gidany ery ary zay zavatray a tokony andraisana lesona hijoroana ary zay mahafinaritra mahita le tanora mitsaka hoe tena tsy tokony ho any e ny olona nge zany raha vao mahita any andafy any de tonga de mba manana inspiration hoe ty raha ataony aminay ty mety ohatr'izao mety mahatsara mandroso mandroso raha fahitako andreo ankizy savony reo mandroso miaraka am'le fitondrana sa mandroso amina fifanavao inao a le fitondrana aloha fa tsy izy matoa izy manao ifihetsika ataony io a ary miteny mihitsy hoe miala le filoha de fa zay zany fa mila miova io zany fahitako azy a za koa zany de mahita hoe tokony miala toy fa tsy mahay mitantana zay ngamba nytenitena tsy anazy mihitsy zany le fitantanana firenena fa raha ohatra ka hoe kifetifety zavatra ohatr' zany izy aloha maka azy a tena hainy iny fa raha hoe tena hoe ahoana ny fiainam-pirenena ohatra ny tsy hitany mihitsy zay tena fandehany a tsy zay ataony a ioko da 8 kilometre ve autoroute nefa jerenako izy io ve ny atao hoe autoroute sy re ve ty resaky ty ohatra teleforika ve ety ve ny tokony asinan'io sa ahoana ohatra marobe tsy aro voatanisa ny eritreritra sy ny zavatra miainga any nefa hitako hoe ty koa ta ohatra manofo koa ty a zavatra tokony atao tsy atao ka izy a de mivahoaka ihany moa ny tompony a vahoaka ny tompony fahefana vahoaka ny tokony fanjakana ny vahoaka malagasy a no firenena ary ny manam-boninahitra zany de teo mba mifanefa dia hiasa ho any tanindrazana ny tanindrazana zany a de ireo olona reo zany ny tokony ho asinina ireo zany mena asina ka izy raha maneho hevitra tokony arovana izy a zay le hoe miaro ny vahoaka de arovana koa mifananany zay fa raha tonga am'mpanakorotana de tairondropy rétablissement de l'ordre tonga de karapao zay ngambany sotra tompoko sotra makasitraka tompoko de makasitraka atsika mpanaraka mpieno ny orinasa tserasera MBS nanaraka ny fandarina dinika ianareo tany amin'ny tambajotra social Facebook YouTube ihany koa de akasitrana feno nanaraka ny fandarantsika niaraka tamin'ny Bentanàna commune Mananjara colonel Ramil Jaona Luc André zany didinika tamintsika tamin'izao ala zao amin'ny alasinainy indray fandarantsika dia hitondratsika vahiny sy adevitra zay amikasika ihany raha-pinena fa ny tenako manome fotoanantsika indray zany mandra piona artisona ihany koa reo teknisianina zay nampifandray antsika nikaroka ary nikitika ihany koa ny bokotra samy hafa tao ambadiky ny sary sy ny feo de amin'ny alatsinainy herindray Douglas Tovavy